fa rehefa avy tany amin'ny tapany atsimon'Nosy iny isika dia hiakatra kosa mandidina ny faritra Analanjirofo iny. Anisan'ireo vokatra mampiavaka ny faritra Analanjirofo ny girofle na ny jirofo. Nisy ny fiantraikany teo amin'ny fitsirian'ny jirofo iny, ny rivodoza Dumazile izay nandalo farany teo, ary misy ny tombana hataon'ny teknisiana mikasika izay raha ny famariana nentin'ny lehiben'ny faritra any toerana. Eo anelanelany ray alina hatramin'ny 2 alina taonina isa-taona ny vokatra jirofo ety amin'ny faritra Analanjirofo, ary mamelona fianakaviana maro ny sehampiarina jirofo indrindra rehefa fotoam-piotazana. Raha ny fanamariana nentin'ny lehiben'ny faritra Analanjirofo dia isy ny tombana hataon'ny teknisiana mikasika ny fiantraikany fandalovan'ny rivodoza farany teo amin'ny fitsirian'ny jirofo izay. Girofle zao mbola andrasana, izy tsy namotika tanteraka fa zao moa zany amin'ny fotoanan'ny amin'ny izao dia matetika izy amin'ny fotoan'ny amin'ny raha tonga ny rivotra dia mivadika ravina, fa atao zany mbola manao évaluation zareo amin'ny teknisiana ny agriculture izay miara-miasa akaiky amin'ny faritra, andrasana zany zay valiny zay zany mikasika ny girofle. Girofle ny natataona fa ny vanille zany tsisy impact. Bon, izy zany risque aloha tsy maintsy lehibe zany raha girofle satria raha vao miva igny dia presque izy rehetrarehetra mivady daholo, fa raha ohatra mitazona izy dia presque mitazona daholo satria tsy tiany amin'ny fotoanan'izy mamelagna iny, tsy tiany loatra ilay rivo-dranomasina iny sy oram-be. Fa heureusement moa zany tsy dia naharitra herinandro teo eo zany ny orana iny, fa amin'izao moa fa maigny ny andro irariana zany satria regny fidiram-bolam-bahoaka regny mivelona amin'iny presque 100 ny olona mivelona amin'izany. Mariana fa anisan'ireo nandray anjara tamin'ny assise sur la coopération décentralisée izay nitanterahana ny fahadimy hatramin'ny fahafito martsa teto andrenivohitra ny faritra Analanjirofo. Ka amin'ny fotoana ohatran'ireny zany no mandeha ny lobbyna, mandeha ny fandaharana, sady zao lasy moa zany ny teknika vaovao zao no ampiasaina, misy an'ilay ndraisahan'ny filohan'ny république atao hoe win-win amin'ny teny anglais ilay izy hoe gagnant-gagnant économique. Zay zao manana vanille, zay manana jirofo, zay manana café, manana produit marobe, zay manana toerana fizahantany, zay manana biodiversité. Ireny rehetrarehetra zany dia aseho anjareo, dia inona ny tombony ho anjareo zany, dia zareo ndraiky kosa dia manana zay mitady ihany rehetra. Izay zany no hoeritreretina zany a partir an'iny zany hoe ametraka an'izay fomba fiara-miasa vaovao, zay hoe gagnant-gagnant zany plutôt que économique kokoa zany fanazanana zany, tsy hoe ialagna le social fa amin'izay zany mba maharitra miditra amin'ny zavatra atao hoe pérenne zany atsika, mba samy mahazo tombony zany amin'le coopération zany. Eo amin'ny resaka foto-drafitrasa dia misy ny ezaka atao eo amin'ny fanatsarana ny lalana mba ahafahana mamoaka vokatra, ary anisany nandray anjara tamin'ny atrikasa niarahana tamin'ny vondrona Europeana mikasika ny fanamboarana ny lalana RNT 12 rahateo ny lehiben'ny faritra Analanjirofo.